Dia mbola ampifaliana trano ny arabanantsika rehetra ny mahatratra ity andro ity, ny tao amin'ny fanahy, tonga soa eto amin'ity trano ity ionantsika amin'ny tompo. Ampitovoana amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika Jesosy Kristy Tompo. Ny afatra ho an'ny mino androany dia ny hoe izay mino an' Jesosy dia manao ny asa ataony ary matoky fa tsy hangaiay. Petraka isika.
aoka iara-mitsangana ny fiangonana amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ny salamy fahatelo amin'ny telopolo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy no antsika mioby sy modera ny tompo toizantsika amin'ny hira fa 8 andininy voalohany sy fahaefatra izany. Miobio an Jehovah ianareo ry olo-marina fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderany Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo, mirafy ramba-ovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Fa mahitsy ny tenin'ny Jehovah ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Ty fahamarinana sy rariny izy, enika ny famindrampon'i Jehovah ny tany. Amen. Ivavaka isika. Ry tompo pahary sady mpanavotra anay eo. Tafahoana eto amin'ity trano ity ny mpianakavin'ny finoana satria vorinao. Fa te eo aminy ianao, te hiteny aminy ianao, te hiaino azy ianao, ary te hizara ny aren'ny fahasoavanao avy any ambony. Ko dia rainay ianao asandratra iavy ny anaranao, ray zanaka ary fanahy masina, ary omena voninahitra ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ary Andriamanitra ambony noho ny Andriamanitra rehetra. Satria na dia avy sy manerinerina azy ianao, araka ny fiteninay tsy azoko asin-dalitra, dia sitrako kosa niondrika hijery anay ao amin'ny fahantrahanay, ao amin'ny fahalotonay, ao amin'ny tsy fahatanteranay, mba hanavotra anay kosa, hanadio anay, hanananay firaisana aminao sy ny zanakao. Isaoranay ianao noho ny fitiavanao mahery sady tsy miova, noho ny fahatsaranao rehetra zay anehoanao eo amin'ny fiainanay, fa tsara ianao. Dia rainay ianao noho ny fanekenao ampahery sy hiary, ary hatanteraka anay amin'ny tsara rehetra, mba ahazoanay mijoro vavolombelona eto amin'izao tontolo izao. Fa velona ianao ilay Andriamanitray, miasa ianao ilay Andriamanitray, ary vavolombelonao tokoa izahay. Ko amin'ity tolakandro ity tompo, manatrehanay, dia raiso ny dera sy ny laza, ny aja sy ny voninahitra, fa mendrika ho anao zany ianao ilay Andriamanitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sady mpanavotra anay. Amen. Petraka isika.
riavana ianao ampietreretana lalina ary amin'ny fandinian-tena ny teny izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra ao amintsika indray amin'ity alahady ity. Aza dia mahery miteny avinavina ary aoka tsy aloky ny vavanareo ny firehariana fa Jehova no Andriamanitry ny fahalalana ary izy no mandanja ny asa. Eo mipetraretantsika izany sitrapon'Andriamanitra izany ataontsika ny hira 870 ny andinin'ny voalohany. Iaiky ny fahotantsika angataka famelana andraisantsika kosa ny fanavaozam-panahy. Tompo, olombery sy nandova ozina sy fahafatesana izay no navotanao noho ny fitiavanao tao amin'ny Kristy Jesosy. Indrisy anefa Tompo, tsy hainay ny nakasitraka anao tamin'izany. Tsy hainay ny namaly ny fitiavanao anay, feno fandroratena tamin'ny alalan'ny zanakao. Tamin'ny fandroratenanay kosa izay tokony ho feno sady madio. Fa indraindray dia fombafomba ihany ny fifonanay sy ny fibebanay. Fa ny fonay dia mbola mitahiry firehariana aminao, amin'ny namanay, amin'ny olona izay ananany fiheverana tsy misy fangorahana. Tsy nentinay nidera sy nanompo anao ny maha-kristianina anay Tompo, fa matetika nentinay ny eboebo sy ny avonavona hanika tsy ny velomanay ny fitiavana izay nentinao ny tia ny mpanota ary nitady ny very teto amin'izao tontolo izao. Ko mifona aminao izay noho ny avonavony tonay. Mifona aminao izay noho ny tsy fahadiovampo aty anatinay. Mifona aminao izay noho ny fahalalana ny tena fitiavana, le fitiavana agape. Kanefa dia tsy hainay ny tia ny namanay tahaka ny tiavanao anay. Meo anay Tompo ny andiny tena sy bebaka marina, mba handraisanay ny fanavaozam-panahy avy aminao miaraka ny fiangonana. Riranay be famindrampo, mitalao aminao izay mamelany tokay. Diovy izay ho afaka ao tany, sasao izay mba ho afakely, ary avozo ny fanahinay mba ho veloko ny tokonao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen.
Andriamanitra be famindram-pony Andriamanitsika. Tsy mba Andriamanitra naniraka ny zanany hiapanga ny olona, fa hamonjy ny olona kosa izy. Enoy ary, ny teny anavao zany amintsika indray, ny famelan-keloka noho ny fibebahantsika, tsangana isika. Ko na dia ankehitriny aza hoy ny Tompo, miverena amiko amin'ny fonao rehetra, ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Ary ny fonareo ny triatriaro fa aza ny fitafianareo, dia miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra reo, fa mamindra fosy miantra izy, maro sady be famindram-po, ary manenina ny amin'ny loza mety anjo antsika. Fa efa tonga ny zanak'olona, hitady sy hamonjy ny very, ko ambara amin'ny anarany fa voavela ny elokareo. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Enfants ici présents de se lever pour chanter ensemble le numéro 759, première strophe. Thank you.
Merci Seigneur pour ce moment dédié pour les jeunes et les enfants. Que ton Esprit Saint nous guide et fasse taire toutes nos pensées qui nous empêchent de nous concentrer pendant l'écoute de ta parole. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le petit partage d'aujourd'hui, en fait, c'est sur notre thème que je lis au nom de Jésus. Celui qui croit en Jésus-Christ accomplira ses œuvres et ne sera pas déçu. Il y a 3 mots-clés que nous allons voir. Il y a croire, il y a aussi les œuvres et également la déception. Si nous regardons dans le dictionnaire, la définition de croire, c'est tenir quelque chose pour vrai, l'admettre comme une certitude, en être persuadé et convaincu. Qu'en est-il du coup pour la foi chrétienne? La foi du chrétien a 2 composantes: croire en Jésus personnellement et croire aussi à tout ce qu'il dit. En ce qui nous concerne, nous n'avons plus de doute sur cela, sinon nous ne sommes pas là aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Par contre, il y a les gens qui se sont éloignés de Jésus, et c'est ça en fait, c'est là que Jésus aimerait attirer notre attention sur les œuvres, quand il parle des œuvres. Parce que, effectivement, Jésus disait que si on croit en lui, on fera les œuvres qu'il a fait et on fera même beaucoup plus grandes. Et dans Actes chapitre 9, verset 31-43, si vous lisez, en fait, il y avait l'apôtre Pierre qui a fait des miracles. Il a ressuscité une femme qui s'appelait Tabitha, et aussi il a guéri un homme paralysé depuis 8 ans qui s'appelait Aîné. Donc, quand nous réfléchissons, est-ce qu'il y a des questions qui se posent? Est-ce que moi aussi je vais faire des miracles? Est-ce que nous allons faire des miracles également? Ce que Jésus aimerait que nous fassions en priorité, c'est de conduire à Dieu ceux qui sont éloignés de Dieu. C'est l'œuvre priorité de Jésus. C'est ce qu'il a fait en priorité s'il est venu ici sur terre, c'est de nous délivrer et nous ramener à Dieu. Donc quand il nous parle d'œuvre, c'est de nous aussi, de nous confier, de nous ramener, ceux qui sont éloignés de lui, à Dieu. Donc, nous posons aussi la question comme quoi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis encore si petit, je suis encore si jeune. Mais il y a des gens qui voyagent de partout, ils vont prêcher partout, ils vont faire des publications sur les réseaux sociaux et tout ça. Tout cela est très bien. Mais quand on est jeune, assez jeune, on ne peut pas encore faire tout cela, on se dit qu'est-ce que je peux faire pour accomplir cette œuvre de Dieu? Eh bien, une solution très simple, c'est que de se conduire selon la volonté de Dieu et être témoin de Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire être aimable, être respectueux envers les autres, être à l'écoute des autres, aider ceux qui sont dans le besoin, et aussi et surtout prier pour tous ceux qui sont encore loin de notre Seigneur. Et enfin, quand il parle de tout ce qui croit en lui accomplira ses œuvres et ne sera pas déçu. C'est quoi la déception? Nous savons tous que si nous n'obéissons pas, nous méritons en fait le châtiment et l'enfer. Donc, si Jésus nous promet dans l'épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 6, il est écrit « Je mets dans Sion une pierre angulaire,
choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Pour les chrétiens, Christ est une pierre précieuse. Il est notre sauveur. Malgré nos épreuves, on sortira toujours vainqueur. Et pour ceux qui sont loin de Dieu, malheureusement, Christ est une pierre d'achoppement. Et en rejetant Christ, ils désobéissent à la parole, ils trébucheront et ils seront condamnés. Ainsi, pour hériter la vie éternelle, persévérons dans notre foi en Jésus-Christ. Prions. Encore merci Seigneur pour ta parole. Nous te sommes reconnaissants car tu nous as choisis pour accomplir la continuité de tes œuvres. Aide-nous pour que nous puissions être ton témoin dans notre vie de tous les jours. Nous prions pour tous ceux qui sont encore loin de toi, pour que tu puisses toucher leur cœur et leur esprit et les ramener vers toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Manao ny hira fa raiky amin'ny 50 sy 700 isika andehan'ny voalohany dia angatahana hiakatra ity ny taribavaka sy amaky ny teny soratra masina. Iaraka ivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay, Ray any an-danitra, tonga eto amin'ny fotoana amakina sy hainoana ary hitoriana ny teninao izahay. Ny teninao izay fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Mangataka ny fanahy masina izahay, hanokatra ny sainay sy ny fonay, hanazava koa ny eritreritray, mba hahafahanay mandray tsara ny teninao amin'ny fanajana sy amin'ny fanetretena tanteraka. Omeo anay ny fahasoavana, hahafahanay mandray sy matakatra marina ny hevitry ny teny izay ambara aminay, ary mba hiasa ao am-ponay sy ao amin'ny fiainanay izany teninao izany. Ka na inona feo manelingelina tsy hahafahanay manao izany, dia hampangino raha eo. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maky ny teny soratra masina isika. Izany dia hita ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 9, andininy 5 ka hatramin'ny 17. Ao amin'ny dikateny iombonana diam. Asan'ny apôstôly toko 9, andininy 5 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita isika dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Nidina tao an-tanànan'i Samaria i Filipo ka nanambara ny Mesia tamin'ny mponiny. Indray baba avokoa ny vahoaka tamin'izay nolazain'i Filipo raha nandre laza sy nahita maso ny famantarana vitany. Fa maro ny olona nandroahana fanahy maloto ary nikikiky ireny fanahy maloto ireny rehefa niala.
Maro koa ny malemy sy mandringa no sitrana, dia nisy hafalimbe tao amin'izany tanàna izany. Nisy lehilahy atao hoe Simona, efa tany amin'izany tanàna izany raha teo. Mpanao majika izy, ka nahatalanjona ny mponina eran'ny Samaria, sady nanao ny tenany ho zavatra. Babony daholo ny olona, hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe, ka vaky vava hoe, ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra, dia ilay antsoina hoe hery lehibe. Babony Simona tokoa ny olona, satria hatramin'ny ela no talanjona tamin'ny majikany. Saingy rehefa niny vaovao mahafaly, notorian'i Filipo momba ny fanjakan'Andriamanitra sy momba ny Jesosy Kristy izy ireo, dia nyroso atao batisa avokoa, na lahy na vavy. Ny tenany Simona koa aza dia nino ka natao batisa. Tsy nahasaraka amin'ny Filipo izy, ary talanjona nahita amin'ny famantarana sy ny asa lehibe mahagaga izay notontosainy. Renin'ny apôstôly tany Jerosalema fa nandray ny tenin'Andriamanitra ny mponina tao Samaria, ka nirahany nakany Petera sy Johany. Rehefa tonga tany Samaria izy roalahy, dia nivavaka ho an'ny mpino mba handraisany fanahy masina, satria tsy mbola nisy ny latsahan'ny fanahy masina ireo mpino ireo na iray aza, fa vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany. Dia nametrahany Petera sy Johany tanana izy rehetra, ka nandray ny fanahy masina. Amen. Zany dia hitantsika eo amin'ny Petera voalohany, toko 7, manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 20. Petera voalohany, toko 7, ny 15 ka hatramin'ny 20. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa i Kristy no ajao ho Tompo ao am-ponareo. Aoko vonina mandrakariva ianareo, hamaly izay rehetra manontany anareo ny amin'ny fanantenana ao aminatinareo. Saingy ataovy amin'ny kalemem-panahy sy amin'ny mpanajana izany. Manana fieritreretana mahitsy, ka rehefa misy zavatra anendrikendrehana anareo, dia homenatra izay mpanaratsy ny fitondratena tsara anaitenanareo anaitenan'i Kristy anareo. Eny, raha izany ny sitrapon'Andriamanitra, dia ileo mitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa toy izay amin'ny fanaovan-dratsy. Fa i Kristy koa dia efa maty indray mandeha monja ho fanalana ny ota. Ny marina no efa maty hamonjy ny tsy marina mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra. Novonoina tamin'ny nofo i Kristy, fa novelomina araka ny fanahy masina. Amen. Eo mpitsanganana no amakitsika ny vakiteny 7. Izany dia hitantsika amin'ny filazantsara araka ny Jaona, toko 4:12, ny 12 ka hatramin'ny 1:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mino ahy dia hanao ny asa ataoko ihany koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria mankany amin'indray aho. Ary na inona angatanareo noho ny anarako dia ataoko izany mba hahazoany iray voninahitra eo amin'ny zanaka. Raha noho ny anarako no angatanareo zavatra amiko dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ireo ditiko. Zao koa angataka amin'indray, ary izy no hanome anareo mpampionina hafa mba homba anareo mandrakizay. Izany mpampionina hafa izany dia ny fanahy famarinana, izay tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany sady tsy fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo anilanareo izy sady ao anatinareo.
tsy hamelanareo kamboty aho fa hiverina ty aminareo. Raha afaka kelikely dia tsy hita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahitay sady velona aho ary velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao dia ao anatin'ny iray, ianareo ato anatiko ary izao ao anatinareo. Izay manana ireo ditiko sy mitandrina azy no tia ahy, ary izay tia ahy dia ho tiaviny raiko, ary izao koa ho tia azy ka hisy eo aminy. Amen. Jesoa dia manao ny asa taony ary tsy mba angaiay. Izany ny lohateny izay namitinana ny vakitentsika anio. Ny fanahy masin'Andriamanitra na hitaradalana antsika, azaontsika mahatakatra tsara sy mivelona feno izany tenin'ny Tompo izany. Petraka isika. Izay mino an' Jesoa dia manao ny asa ataony ary tsy mba angaiay. Misy zavatra telo izay ho jerentsika amin'ny alalan'izao fanambarana izao. Ny voalohany dia hoe inona moa no atao hoe manao ny asan'ny Tompo? Inona no atao hoe manao ny asan'ny Tompo? Faharoa, inona no antoka ahazoana manao ny asan'ny Tompo? Inona no antoka ahazoana manao ny asan'ny Tompo? Ary ny fahatelo, inona ny valosoa ho an'izay manao ny asan'ny Tompo? Voalohany, inona no atao hoe manao ny asan'ny Tompo? Mifamatotra ny atao hoe mino sy ny manao ny asan'ny Tompo na ny manao ny asan'Andriamanitra. Mifamatotra ireo. Ny mino akory tsy ilay hoe misy an'izao na tahaka izao, fa ny mino dia manao ny asan'Andriamanitra na ny asan'ny Tompo. Hoy ny Tompo ny Ray maka, miasa ianareo. Zany ny baiko nataony tamin'izay nihaonao azy. Dia nanontany azy ny olona hoe fa ahoana moa ny asanay? Ahoana ny anaovanay ny asan'Andriamanitra? Dia hoy ny navalin'ny Tompo hoe ny asan'Andriamanitra tokony masoana dia ny inonareo ilay ny rahina dia izy Jesosy Kristy izany. Ao amin'ny Jaona toko 9 no ahitantsika izany tantara izany. Ao amin'ny soratra masina, fa indrindra ao amin'ny filazantsarany Jaona, dia mifamatotra ary azo lazaina aza hoe mitovy na farafaratsiny, mitovy lenta ny hoe mino ny Tompo, tia ny Tompo ary mitandrina ny teniny. Mitovy ary mitovy lenta. Mino ny Tompo, tia ny Tompo
ary mitandrina ny teniny. Tsy azo sarany reo. Ary azo lazaina hoe mitovy dika, mitovy lenta. Ireo telo ireo no manosika ny mino mba hiasa ho an'ny tompo. Ireo telo ireo no manosika ny mino hijoro vavolombelon'ny tompo. Ary zany atao hoe vavolombelona zany efa nazavaina teto, fa tsy afaka ho vavolombelon'ny tompo isika raha tsy manana ny tompo ao anatintsika. Ary zany indrindra no tokony andraisana ity teny izay nambaran'ny tompo amin'ny Jaona 4:12 ity. Izay mino aho, ny asa ataoko no ataony koa. Miara-miasa zany no heviny. Io asa ataon'ny tompo io no ataon'izay mino azy koa. Io asa ataon'ny mino azy io dia ataon'ny tompo miaraka aminy. Zany no heviny. Indraindray dia heveriny mino na ny olona. Fa ny atao hoe manao ny asan'ny tompo dia ny manao mpitandrina, ny mitory-teny ihany, na ny manao ny asan'ny dekona, na ny manao ny asan'ny mpiandry, na ny manao ny asan'ny evanjelista ihany. Zany ihany ny atao hoe manao ny asan'ny tompo. Tsy ry havana. Asan'ny mino rehetra ny asan'Andriamanitra. Noho izany, ankoatran'ireo izay antso manokana, ny mino rehetra dia tokony hanao ny asan'Andriamanitra. Asa, vambara teo tamin'ny toriteny ho an'ny tanora sy ny ankizy. Asa entiny mino maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Asa entiny mino maneho ny fankatoavan'ny tenin'Andriamanitra. Asa entiny mino maneho ny fahatsaran'Andriamanitra. Izany ny atao hoe asan'Andriamanitra. Ny maneho ny fitiavana, mitory ny mankatony sy mankatony teniny, mitory ny fahatsaran'Andriamanitra, mijoro vavolombelona, mankatony baikony, na dia izay farafakely indrindra amin'ny baikony azy. Zany ny atao hoe asan'Andriamanitra. Izay mino aho ny tompo dia manao ny asako izy. Ny miaina ny fiainam-bavaka ka manankina ny zavatra rehetra amin'ny tompo dia asan'Andriamanitra ary asan'ny mino. Hoy ny Romanina 9:9, tsy fantatsika anie izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy masina no mivavaka ao antsika amin'ny vavaka tsy azo tononona. Nefa raha tsy mivavaka isika, inona no ivavahan'ny fanahy masina? Inona ilay adika? Zay moa dikany hoe c'est l'Esprit Saint qui traduit dans un langage céleste ce que nous disons dans nos mots humains. Ka raha tsy mivavaka isika, inona no adikan'ny fanahy masina eo? Voalaza fa Kristy dia mipetraka ankavanany ray ary mifona ao antsika. Ka raha tsy mifona ary isika, inona ny fonany ao antsika eo? Ny fiainam-bavaka ry havana dia asan'Andriamanitra ao amintsika ary asan'ny mino zany. Ny mamaky teny, ny mandinika ny soratra masina, ny mandalina ny soratra masina dia asan'Andriamanitra sady asan'ny mino. Vonona mandrakariva anazava sy ampatsiaro ny teniny amintsika ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina. Saingy raha tsy mamaky akory ary sika, inona no hazavainy eo? Raha tsy miaino akory ary sika, inona no ampatsiaroviny eo? Vonona anao zany ny tompo, hanazava amintsika sy hitahiry eo amintsika ny teniny, fa indraindray isika no malaina. Na dia manana baiboly aza any an-trano any, indraindray tsy misokatra mihitsy. Na dia mora aza ny mamaky ny soratra masina ankehitriny amin'ny alalan'ny interneto, aleon'ny olona mijery sy mikaroka zavatra hafa ary mandany fotoana amin'izany.
hanika dia tsy tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Izao na ambara ny soratra masina mamaky ny liokatoko voalohany isika ny anjely ny lazo zany, nampilazo zany. Sambatra ianao izay nino fa tanterahan'Andriamanitra izay nampilazainy anao. Ay raha tsy mino isika, tsy tanterahan'Andriamanitra ny teniny, nefa ny mino dikany hoe mino eto inona? Mankatoa ny teniny. Raha tsy mankatoa ny teniny isika, ahoana moa no andaira ny tenin'Andriamanitra amintsika, ary ahoana moa no atanterahany zany tenin'Andriamanitra zany amintsika? Zany hono ny lazainy e, tsy honoono ny tenin'Andriamanitra, fa teny manan-kery velona sady mahery ny tenin'Andriamanitra. Ka raha tsy inontsika zany, raha tsy ananantsika zany, raha tsy arahintsika zany, aiza no isehon'ny vokany eo amin'ny fiainantsika? Asan'Andriamanitra ny mamaky sy mandinika ary mandalina ny soratra masina ataony mino. Asany mino koa zany. Voalazako teo fa ny manatanteraka ny baikon'Andriamanitra izay raisitsika amin'ny alalan'ny teniny sy hazavain'ny fanahy masina dia asan'Andriamanitra. Izay mino ny asa ataoko no ataony koa. Ahoana ny asantsika ny asan'Andriamanitra? Dia ninotsika an Jesosy Kristy sady ankatoavantsika ny teniny. Ery avy aminy ene, ery ateraky ny firaisana aminy ene, ny mahatanteraka ny teny fikasana rehetra ao amintsika. Fa nahoana ireny teny fikasana ireny no tsy tanteraka? Ndraindray aza atao Andriamanitra ny mandainga, tsy Andriamanitra ny mandainga, fa isika no tsy vonina handray ny fahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra ao amintsika satria tsy ankatoavintsika ny teniny. Raha miray amiko ianareo ny Tompo dia mamobe, fa raha misaraka amiko kosa ianareo tsy mahay manao na inona ankasitrahan'Andriamanitra. Zany ny heviny. Tsy mahay, afaka mavita zavatra ne, fa tsy azo fankasitrahana amin'Andriamanitra. Afaka mavita zavatra be ne, fa tsy lay asa izay misy vidiny eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany nanjo raha izay voalaza ao amin'ny Matio 7, nanao asa lehibe, nanao asa mampitolagaga, nanao asa goavana tao am-piangonana, nefa ay tsy nankasitrahana Andriamanitra akory zany, sady nanjary eloko azy. Miala amiko ianareo mpanao meloko, tsy fantatra akory ianareo hatrizay. Matio 7 ny 2:20 sy 7:20. Manatanteraka ny baikon'Andriamanitra, zany no asany mino. Ny manaiky sy manaja ny fiantson'Andriamanitra ho amin'ny asa fanompoana manokana dia asany mino zany. Asan'Andriamanitra tanterahany ao amin'ny mino zany. Ka ny olona manda tsy hanao ny asa iantson'Andriamanitra azy noho ny fijerena olona na noho ny fijerin'ny olona koa. Misy inge maka ny toeran'ny Tompo hoe ianao io tiako raha mbanao diakona, ianao io tiako raha mbanao mpiandry, dia le olona ny miantso ao, fa zany tokoa ve ny antson'ny Tompo e? So dia misalovana ny toeran'ny Tompo ny itsika ka misivatsivana, ianao diso lalana ravako, tsy amin'ny mihitsy ny fiantsonanao. Dry raha mandinika tsara ny atao hoe fiantsony sika amin'ny soratra masina, zavatra 3 ary nampianaran'ny filoha sinodaly intsika zany. Zavatra 2 azafady no ambarao. Voalohany, ilay antsoina nandreny antso ary resy lahatra amin'izany. Ary ny vahoaka n'Andriamanitra kosa resy lahatra ny amin'izany fiantsona zany koa. Zay voafeno ny fiantsona. Ka ny olona manda, ny fiantsona dia olona manda tsy hanao ny asan'Andriamanitra. Ao koa nefa ireo zay manao tao foana, manao foana ho isika. Tsy nantsona tamin'izany akory dia miditra satria teo hita. Mitady voninahitra, te iseho, hanika dia miroso, na dia tsy nantsona azy.
nefa dia asa maty ny asany. Tsy fanaovana ny asan'Andriamanitra zany, fa fanaovana ny asan'ny olona, fanaovana ny asan'ny tena, sady tsy azahoana fakasitrahana eo anaty an'Andriamanitra no tsy mampitombo ny ambaindain'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka izay nantsoina nefa tsy manaiky, tsy manao ny asan'Andriamanitra. Ireo izay tsy nantsoina nefa manao ihany, dia tsy manao ny asan'Andriamanitra koa. Fa izay nantsoina kosa ka manaiky sy manoa, dia omban'Andriamanitra izy, ankasitrahany ny asany ary ataony mahavokatra be zany. Faharoa ary, inona no antoka ahazahoana manao ny asan'ny tompo? Ny antoka ahazoana manao ny asan'ny tompo ry havana, zany hoe eken'ny tompo ho asany mihitsy, dia voalaza teo ny fitiavantsika azy, ny fankatoavantsika ny teniny, ny finoana azy. Ireo no antony voambara teo. Fa misy antoka fahatelo, dia ny fandraisana ny fanahy masina. Ny fandraisana ny fanahy masina. Ny fanoratena feno sy madio anaraka ny tompo ry havana. Zany hoe anaraka ny tompo fa tsy anaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Ankatoy ny tenin'Andriamanitra feno fa tsy anaraka ny teny avy amin'izao tontolo izao na avy amin'ilay ratsy. Zany no vokatry ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny olona. Zany no ahitana hoe nandray fanahy masina ny olona. Misy ange kristianina be dia be mitonona kristianina, nefa mbola mihavana sy tsara fihavanana amin'izao tontolo izao. Mbola manaraka ny fomban'izao tontolo izao e. Ny fanahy masina no manome antoka antsika fa ny tompo isika fa tsy an'izao tontolo izao intsony. Niraisitsika tamin'ny alalan'ny batisa ny fanahy masina ry havana, saingy indraindray tsy tamana izy, satria mampalahelo azy ny fisainantsika, mampalahelo azy ny ataontsika, mampalahelo azy ny toetrantsika, tsy tamana izy. Dia hoy ny soratra masina, aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra, izay nanomboana kasehanareo ho tonga fananan'Andriamanitra mandrakizay ao amin'ny Kristy. Efesianina 4:20. Fa rehefa malahelo izy tsy tamana izy, dia tsy miasa izy. Indraindray koa ny fanahy masina nomena antsika, saingy isika ihany no mamono azy. Tsy tiantsika hitoetra ao amintsika izy, tsy tiantsika hiasa ao amintsika izy, fa aleontsika hiasa ihany amin'ny herin'ny tenantsika, amin'ny mahaisikatsika zany. Amin'ny alalan'ny inona moa zany? Amin'ny alalan'ny fanarana Andriamanik'afa. Feno sampy ange amin'ny fiainan'ny olona, ny vola aman-karena, ny fahaizana sy ny fomba fisainana, ny voninahitra sy ny laza. Zany ege ka sampy daholo e, ny fananana, sampy. Indraindray ny olona raha manalavitra an'Andriamanitra tsy mikoraraka izy. Fa raha ny fananana very, maty ary olona maty. Dia maty koa ny fanahy ao anatin'izany, satria natakalotsika fananana Andriamanitra. Natakalotsika ny toeran'ny fananana, ny toeran'Andriamanitra. Dia hoy ny soratra masina, aza mamono ny fanahy. Tesalonianina 1:5-7. Ndika teny ombonana moa dia milaza hoe aza vonoina ny asan'ny fanahy masina ary aza atao tsinitsinina ny teny ataon'ireo mpitoro teny. Zany lazany dia azy. Ny fanahy masina antoka azontsika manao ny asan'Andriamanitra. Na vita asa be mihitsy ary mampitolagaga Filipo, na vita asa mahagaga tao Samaria zany, ary i Simonina le mpanao mazika koa zany, le magicien, na vita asa mahagaga, mahavariana. Ny anankiray ninao an'Andriamanitra na vita asa mahagaga.
le anankiray nanompo ny devoly na vita asa mahagaga tao fiangonana tao Samaria avokoa reo nitolagaga ny olona nitolagaga tamin'ny Filipo izy fa nitolagaga tamin'ny Simona koa niova fo moa Simona araky ny fitantara niova fo Simona anika dia nanompo any tompo sangy rehefa nare zany ny fiangonana tany Jerosalema dia naniraka ny Petera sy Jaona izy andeha amangy ary dia nomena ny fanahy masina izy nametraha-tanana izy mba handray ny fanahy masina satria io fanahy masina io ihany no miagre ny asan'Andriamanitra ahatonga azy ho ankasitrahany ary iainantsika amin'izao nge zany fahagagana atsy miazakazaka ny olona fahagagana roa miazakazaka ny olona ary misy nay nitenenareo tsy mahavita fahagagana mihitsy tsy ny fahagagana fa ny asan'Andriamanitra izay fanasehony tao amin'ny Jesosy Kristy tiany mbola tohizany mino amin'ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny fijoroana ho vavolombelona fanehoana ny fahatsarany Kristy araka ny voalaza teo fitaomana ny olona hahalalan'ny Jesosy Kristy anaky ny Jesosy Kristy anaraka ny Jesosy Kristy zany ange ny asan'ny tompo tohizatsika zany dia hoy Paoly hoe fa asan'Andriamanitra isika noarina nateraka indray tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara zay efa voaomana raha teo tosi-tsaintsika miaraka aminy eo amin'ny fiainantsika. Efesianina 2:10 asany isika volavolainy ary fenony ny fanahy masina mba hanaovantsika ny asa kasitrahany dia ny asany zany. Farany inona moa zany ny valosoa ho an'izay manao ny asan'ny tompo? Inona ny valosoa ho an'izay manao ny asan'ny tompo? Raha ny vakitentsika ny jerena misy roa. Voalohany, mahavita asa lehibe. Anao asa lehibe noho izany azy izy satria zaho mankany amin'ny ray. Efa nomena aho ny tompo ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Mandehany ianareo. Ilay nomena ny fahefana rehetra no maniraka atsika. Izy ilay niteny hoe raha misaraka amiko ianareo, tsy mahay manao na inona na inona. Fa raha miray amiko kosa ianareo dia mamobe. Ny herin'ilay petraka ao amin'ny seza fendrianana any an-danitra. Ny heriny entiny mino miasa. Mahatonga azy mamokatra be. Ary mbola afaka amokatra be kokoa hatrany aza araka ny tenin'ny tompo amin'ny Jaona 2:10. Ny sampana rehetra tafaray amiko dioviny ray mba hamokatra be kokoa hatrany. Izay miray amiko dia mamokatra be izy. Fa raha tsy miray amiko kosa ianareo tsy mahay manao na inona na inona. Jaona 2:10 ny 5. Mahavita asa be ny olona zay manao ny asan'ny tompo. Faharoa, ny olona zay manao ny asan'ny tompo dia noho ny tompo ny vavaka ataony ary valiny. Ary na inona angatahanareo noho ny anara, ataoko zany noho ny tompo. Amin'ny 7:17 tamin'ny vakitentsika teo. Raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko zany 4:20. Zany eny ny promesse. Zany ny teny fikasana. Raha manao ny asan'ny tompo isika indraindray isika rehefa mivavaka ao, ny asantsika ny totofatsika ao. Ny antsika ny totofatsika ao, ny asan'Andriamanitra dinitsika. Fa misy fahatelo, zay tsy voalaza ny vakitentsika nefa tsy maintsy soritana ihany. Valosoa an'izay manasan'ny tompo. Ankasitrahan'ny tompo ny asany. Mahazo fankasitrahana avy amin'ny tompo. Anankiroa ny ao anatiny hoe fankasitrahana. Ny anankiray agrément de l'intérieur. Zany lazany ny mpandinika azy. Faly ny tompo. Faly ny tompo ary mirehare aminao ny tompo. Ny faharoa, omeny valosoa. Omeny valosoa. Ary reo no vokatry ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ny apôstôly Paoly rehefa nilaza zany dia hoy izy,
amin'ny Korintianina voalohany toko 10 aitsika tsara 7:20. Aoka ianareo iorona mafy, tsy voaozongozona, efa bebe kokoa hatrany eo amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsekory ny fisasaranareo ho amin'ny fanomponan'ny tompo. Zany lazainy. Amokatra bebe kokoa hatrany amin'ny asan'ny tompo. Matetika ingeny efa manao ihany ny manao e. Rehefa mijerenireny le manao dia kivy. Mba jereo ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra e. Zay manao ihany ingeny manao bebe kokoa e. Aza miandry bebe kokoa amin'ny tsy manao. Fa manjary ianao indray miemotra. Ianao indray voatarika iverina, tsy riavana. Amboarin'Andriamanitra amo bebe kokoa hatrany. Ary tsy avelan'Andriamanitra angay zay manao ny asany amin'ny joto-po, amin'ny finiavana ary amin'ny faharetana. Ary ho ateo hoe tsy avelany verimaina ny fikelezanaina. Fa mahavokatra be ary akasitrahany zany ka nomezany valosoa. Mahafinaritra ho izy. Mamaky ny Mateo toko 5:20 isika ny 9:20, miverina eo amin'ny 9:7. Vakiko amin'ny dika teny DM. Mahafinaritra zany ry mpanompo tsara sady matoky. Natoky tamin'ny kely ianao, avy ho tendreko mpanapaka amin'ny be, avy iompifaliana amin'ny tomponao. Fatratra ane zany e. Fatratra ane zany e. Zany ny valosoa man'ny tompo. Tsy very tsy akory ny fikelezanao ainao amin'ny tompo, tsy very maina. Aza mihaino ny feon'ny olona, ihaino ny feon'ny tompo. Aza mijery ny fijerin'ny olona, fa jereo ny fijerin'ny tompony sy fahitany ianao. Mpanompo tsara sady matoky tamin'ny kely ho tendreny mpanapaka amin'ny be. Amin'izao isontsika amin'ny vinatra ny fiangonana zao, lehibe sy makadiry ny asa. Lehibe sy makadiry. Ary zany no apetraka ny tompo amintsika. Hoy matetika hoe raha asa mora ngeny atao tsy mila mivavaka e. Raha asa haintsika iny tsy mila mitoky amin'Andriamanitra, ka haintsika ko. Mialatsina raha misy dokotera eto, fa rehefa makany amin'ny dokotera ve anao dia mivavaka ve le dokotera? Mba hoe ampio aho tompo hitsabo an'ity marary ity, tsy ny heriny ihany sy ny fahaizany ihany. Riavana. Makadiry sy lehibe ny asa. Nefa zao ny tenin'ny tompo. Anao asa lehibe noho izao azy izy, satria izao makany amin'ny ray. Ary io ny teny fikasana. Io ny promesse. Ho tanteraka amin'ny FP Matolozy ve zany? Ho tanteraka amintsika ve zany? Ahoana ny hatanterahany zany amintsika raha tsy ino isika? Hoy Paolo izay mamafy kely, kely no jonjany. Zay mamafy be, be kosa no jonjany. Indraindraingy ao am-piangonanao dia mitady ny hamafazana kely, fa ny jinja be. Tena miteniteny foana ty teny ty, ha? Tsisy zany mamafy kely zany ka mijinja be. Zay mamafy kely, kely no jonjany. Ary zay mamafy be, be no jonjany. Zany ny promesse. Ahoana ny fahavononantsika ao amin'izany? Fa isika tsirairay zao asan'ny tompo no volavolainy, no tantaniny amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, mba hanao asa lehibe. Tsy asa fandravana, asa fanorenana. Tsy asa fanakiviana, fa asa fampaherezana. Tsy asa ifampiandrasana, fa asa atrehina. Asa fanorenana. Ilay tompo nitsangana tamin'ny maty, nefa nampanantentsika fa hanangana antsika. Ary ilay manangana antsika dia miasa ao amintsika, hahatonga antsika kosa ho mpanangana. Ary zany no antsontsika androany, ndeha hitsangana mba hanangana. Dia ho amintsika rehetra ny tompo raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ampahery anareo ho amin'ny asan'ny tompo, ka andraisanareo ny valosoa ho an'ny mpanompo mahatoky. Mahatoky ilay niantso anareo, izy hatanteraka izany ho an'izay mahatoky azy. Amen. Petraka isika.
andeha isika hiara-nambarany finoantsika alay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay efa tonga tety amintsika ary manangana antsika kosa ho vavolombelona amin'ny alalan'ny fiangonana manirakintsika eo amin'ny von'izao tontolo izao ho fanasina sy fahazavana dia ho mpitsanganana antsika miara-manonina ny fanekam-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo hanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virginy nijaly raha nanapaka Ponty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo mipetraka isika. Ankehitriny ny tompo dia manasa antsika iray latabatra aminy ampatsiaro antsika fa ny nofony dia ny tenany efa nomeny antsika mba hamelona antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay hanovo hery hanatanterantsika ny asany ary ny rano izay fanarotsany manadino fontsika sy ny fitsainantsika mba ahazoantsika manompo an'Andriamanitra velona. Manao ny hira voatondro isika dia mangataka ny diakonina mba hiakatra ety. Izara zany fiadanany zany eo amin'ny eo akaikitsika isika. Asandrato ny fonareo ho eo amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Etoko tompo ray masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny soaranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo tena monjy anay. Amin'ny alalan'ny fidiran'ny anjely ny fiandriananao. Hitsahoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra. Ary arahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midery ny anaranao amin'ny fiompiana. Ary zay koa ankehitriny tompo dia miara-manaritra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe no iranay sy idiranay hoe masina izay mitantara ny amin'ny fanasany tompo voalohany izay mbola ankalazaintsika sy tsarovantsika mandraka ankehitriny
fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'iny amin'ny izay namadia anazy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy raiso ano tiany tenako zay omena ho anareo izao no ataovy fahatsiarovana ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotroa amin'ny tenareo rehetra fa tiano rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho fahavelan-keloka ka naovinana misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana koa dia misaorany ray izay nampamendrika antsika anana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava amen mahazo mipetraka isika araka izany teny fanorenana sy fahatsiarovana zany ry havana dia aoka ary isika atsiaro an'i Jesosy Kristy ilay maty nisolo antsika nitsangana tamin'ny maty ny fanamarinana antsika fa zany ny fanatom-pihavanana izay natolotra Andriamanitra ho antsika ary mbola ivelomantsika mandraka ankehitriny aoka ary ara-misaotra sy vavaka isika misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota manitra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay raio ndreto zay manao taonatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanakao olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka dia miandry sy mitalao ny fiverenany izahay ankehitriny raio aidino ny fanay masina mba hameny ny fonay ka andraisanay toko ny tomponay amin'ny fonona velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao fa ny fanainao masina no arinao anamasinanao ary nomezanao nay ny zava-tsoa rehetra dia ho tsapanay tokoa ane ny fanatrehanao mba tsy izay tsony no atsiaro tena ho velona fa ianao mihitsy no velona ao anatinay miaraka ny fiangonana ry Jesosy Kristy tompo zay zay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampana mikoloboka ampianaro ifankatia tahaka ny tiavanao anay izay ary aoka izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao dia ianao zay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha mindraka amin'ny mandrakizay amen efa nandray ny fanahy masina zay manambara amintsika fa zanak'Andriamanitra isika koa izany no ahafahantsika miara-manomana ilay vavaka nampianarin'i Kristy manao hoe rainay izay any an-danitra ho masinina aneny lalànao ho tonga aneny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka any an-danitra meo anay eny izay hanina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay veloka taminay ary aza nitondranay ho amin'ny fakapanao fa manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana fieny ary ny voninahitra mandrakizay amen ako hitsangana ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rany Jesosy Kristy tompontsika hoy ny tompo andeha efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra mahazo mipetraka ny tsy paray fanasan'ny tompo manao ny hira fa 5 amin'ny 5 sy 200 isika dia ho zaraina ny mofo sy ny kapoaka
rehefa tafaverina ty ny dekona dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika 5:50 sy 900.
hitsangana ny mpandray fanasany tompo. Hoy Jesosy Kristy tompo raiso ano tiany tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo sotrona rehetra ity fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsika ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovana. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanomenareo ny tenany sy ny rano izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy eny ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana. Petraka isika. Sy ny komitiny FPM Toulouse tompoko dia faly miarabantsika indray androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray ny vaovao, ny raharaha, ny asa, miandry atsika. Vaovao nasionaly mitohatra ny fampianarana SAPKNPL isaka ny alarobia hariva amin'ny alalan'ny phone call na ny Zoom amin'ny valora alina. Vaovao mikasika ny rencontre nationale ny sekoly lahady sy sekoly ny tenin'Andriamanitra. Ny solotena 70 avy eto amintsika FPM Toulouse nanatrika ny RNSA RNSTA any JL izay mifarana raha mpitso alatsinainy. Toy izao ny vaovao avy eto amin'ny tafo. Filazana manjo. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est dans la foi et l'espérance en la résurrection des morts que nous vous annonçons le décès de notre chère Ramalalana Jeanne le 1er mai 2023, après avoir vécu 92 ans à nos côtés. Disent ses enfants, Ravil Manantsura Bewavi, Lucienne, Jean-Olivier, Clara, Patrice, leurs enfants, ses enfants, et les arrière-petits-enfants. Efa vita omaly tompoko ny fanompoavavana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fampahirizana ny fianakaviana ary ny famangina natao tamin'ny anaran'ny fiangonana. Nanome fararakitra 240 € ny fianakaviana. Vaovao avy amin'ny Feu Mazava. Nous avons le plaisir de vous annoncer un concert de 2 chorales, Feu Mazava et À tout cœur, avec la participation organisationnelle de l'association Fazavan. Ceci se déroulera le samedi 20 mai à 17 h à la salle des fêtes Albert Camus à Cugnot. La participation aux frais est de 20 € pour les adultes et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Les billets sont disponibles auprès des membres du bureau Feu Mazava. Venez nombreux. Marina fanvula azo avy amin'ny oetsika io dia arotsaka tanteraka amantolo amin'ny vina trano fiangonana. Vaovao avy amin'ny sampana fifoazana. Misaotra an'Andriamanitra isika ary havana fa noho ny fahasoavany dia fifaliana ho an'ny sampana fifoazana ny mampandry ny fiangonana fa nisan-keritaona ny fifoazana FPM nasionaly 13 dia manomboka ny 17 Jolay ka hatramin'ny 17 Jolay. Ny lohahevitra amin'izany dia hoe tsy misy mahay fanorenana hafa afa-tsy izay natao
dia Jesosy Kristy. Korintianina voalohany toko 7:20. Koa ny toerana natanterana izany dia ny lycée Don Bosco Angiel, ny sarandasy dia olazaina antsika amin'ny manaraka. Manentana ny mpitiavana antsika rehetra mba samy mandrika izany fotoana izany dia nyzao. Ny fisoratana anarana dia atao any amin'ny ramatoa Angelina Beavana. Vaovao avy amin'ny sampana zava-maneno NJPO. La section NJPO vous invite à son Isantaona ce samedi 13 mai pour un concert à 19h au Vieux-Temple et le dimanche 14 mai pour un culte à 10h30 sous le thème « Me voici, envoie-moi ». Selon qu'il est dit dans Jean 12:26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Fionana amin'ny lundi de Pentecôte. Izao piandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Jaona 10:20. Araka ny fanaon'ny fiangonana dia izy ny fitsangatsanganana sy fionana lehibe ny alatsinainy Pentekosta 7 ny volana May. Koa izy zany ny fionan'ny fiangonana, ny vala, izay ifankalalana, ifankazarantsika samy mpianakavin'ny finoana, ary arahana mifaly ao amin'ny tompo. Hafanan'ny sampana valo izany sy ireo manatalenta eto amin'ny fiangonana. Ka toy izao ny fandaminana. Ny fotoana zany dia ny alatsinainy 7 May amin'ny 12 ora tsy diso. Ny toerana dia any amin'ny salle Xeraco any Bruguière. Samy mitondra sakafo sy rano fisotro ifampizarana arak'izay fahafahany avy ary azadino ny tsikitsiky. Tongava maro. Concert TGC. Misandrata ianao TGC Europe Tour 2023. Izy concert lehibe miaraka amin'ny tarika TGC avy any Madagasikara ny zoma 30 Jona amin'ny 8 alina ao amin'ny salle Xeraco any Bruguière ao anatin'ny fandalovan'ny tarika eto Europe sy ho fanohanana ny vina trano fiangonana ary nomena ny lohateny hoe taranaka voafidy. Toy izao ny fandraisana anjara. 20 € ho an'ny olon-dehibe manomboka ny 12 taona no miakatra. Ho an'ny ankizy 12 taona ka hatramin'ny 12 taona dia 15 €. Ho an'ny ankizy latsaka ny 10 taona dia tsy mandoa. Koa tongava maro. Mbola omenantsika ny fanomanana izany satria misy asa maro miandry antsika izay anaovana antsoavo amintsika rehetra. Manentana antsika hitondram-bavaka izany hetsika lehibe izany. Ny étude biblique dia misy amin'ny talata izao 7 May amin'ny 7 ora sasany amin'ny alalan'ny Zoom. Mikasika ny permanence dia tsy misy ny permanence ao amin'ny birao amin'ny herinandro ity fa entanina isika hiantso manokana ny mpitandrina raha mila fionana na fifanakalozana manokana. Afaka miantso ianareo afa-tsy ny alatsinainy izay fialan'ny mpitandrina sasatra. Fanadiovana ny trano fiangonana ny tompona anjara anio dia ny sampana vehivavy kristianina sy ny sampana lehilahy kristianina. Toy izao ny diantsika manaraka ny fanompoam-pivavahana amin'ny alahady 17 May dia amin'ny 10 ora sasany any amin'ny Vieux-Temple. Ny alahady 20 May dia fankalazana ny Pentekosta sady fanokanana ireo katekomeny nandiany 12 sy 13 ary arahina fanateram-bokatra toy ny fanao isan-taona. Izany dia eto amin'ny Temple du Salin amin'ny 3 ora tolakandro. Misaotra antsika naharitra hatramin'ny farany ary ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Toy ny vaovao tonga indray ny parole du jour mois de mai, juin, juillet 2023 zany. Ka rehefa mivoaka eto raha vetisika dia afaka maka izany ao amin'ny latabatra ao, misy dekona mizara azy ao, dia mba maka iray isam-pianakaviana mba sao tsy ampy. Ka dia mivoaka indray ny parole du jour izay anarantsika vaky-teny isan'andro miaraka amin'ny commentaire sy ny vavaka izay ombonana.
fanaontsika ny miaraba ny vahiny izay sendra mandalo na voatonga ary miara mivavaka eto anio ka raha misy amintsika ao anatin'izany angatana mba hitsangana tompoko. Dia faly zay miaraba anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse tena amin'ny fifaliana ary dia faly mandray anareo raha mibikabika akory tsy hoe te hijereo manahoana fa te hiteny hoe araba tonga soa ka dia mitsodrano anareo zahay ny tompon'ny fahasoavana zay nitantana anareo tonga soa eto ane ahatanteraka ny antony natongavanareo ary anometraka ny fifaliany ny fiadanany ary ny fahasoavany ao aminareo mandrakariva ary tsarovy fa naovinany mandalo eto nareo misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse dia mbola makasitraka ny amin'izao fandalovanareo sy ny fiaranareo taminay izao. Misaotra tompoko mahazo mipetraka isika. Fanaontsika koa amin'ny alahady voalohany amin'ny volana tahaka izao miaraba ireo zokiolona izay nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany tamin'ny volana aprily iny. Misy 5 rahavavy izy tsy fantatro nakaizadolo ny lehilahy fa 5 rahavavy aloha izy no eto raha entonareo dia angatahana mba hitsangana. Dia raha matoisany Andriamampianina lala tsy eto izy raha tsy miapy ereta Rasolo Malala Aimé, Rasolo Irène ary Rafalmanana Ratiaray Razafitso. Dia faly ny fiangonana manontolo miaraba anareo zokinay ray aman-dreninay nefa indrindra vavolombelon'ny fahasoavan'Andriamanitra izay mitantana miaro nahatratraranareo zao tsingeritaona nahaterahanareo izao. Izy ne anoana anareo hatrany, izy izay efa nitrotranareo hatrany am-boaka araka ny tenin'Andriamanitra, izy hatanteraka ny tsara rehetra aminareo ary ho tratrany ela indrindra araka ny fitenitsika malagasy. Zao ny teny entina mampahery anareo ao amin'ny Isaia 4:7 ka ny 5:4 ny tompo no miteny tsy hiova aho na dia mandra-pahantotrareo aza anoana anareo mandra-pahafotsi ny volonareo. Zaho no nanao anareo sy nitrotranareo hatrany, eny zaho no anoana anareo sy amonjy anareo. Araka ny voalaza teo amin'ny toroteny ny finoantsika izany tenin'Andriamanitra zany dia mahatanteraka izany amin'ny fiainantsika ary zany no angatahanay ao aminareo mba omen'Andriamanitra andro lava feny fiadanana sy fitahinana ka dia angataka aminy isika mba ahatanteraka ny teny fikasany sy ahatanteraka mihoatra noho izany ary araka ny vavaka zay asandratry ny fiangonana ao anareo. Vavaka isika raha eo misaotra anao zahay fa Andriamanitra mandrakizay ianao, Andriamanitra mahatoky tsy mivadika amin'ny fitiavanao ary Andriamanitra mahatanteraka ny teny fikasanao ho an'izay rehetra mahatoky anao. Misaotra anao ny amin'reto zokinay ray aman-dreninay reto izay nitehirizinao ny tahinao ary nahatratra indray ny tsingeritaona nahaterahana, nampitombonao ny taona iaina ny tompo fahasoavana lehibe izany. Hiderana ianao, hisaorana ianao, ankasitrahana ianao ary dia mivavaka ho azy ireo zahay ny mbola hanomezanao azy mandrakariva izay rehetra ilainy azony mahita ny fahalebiazan'ny fahatsaranao ny amin'ny fahasoavanao izay atobaka ho isan'andro ary avaozonao isa-maraina ary ny fitahinao mananambiampy entinao mitahany olonao. Misaotra fa tsy miovy ianao, misaotra fa manaiky tantana sy trotro azy ianao, misaotra fa manaiky anoana sy amonjy azy ianao. Tanterao zany teny fikasanao zany dia aoka ho feno ny fifaliany mba azo misaotranao mandrakariva mandrakizay. Angatana amin'ny anarantson'i Jesosy zany ary izay tsy voatononay amin'izany vavaka izany ainao Andriamanitra tanterahana dia apetraka eo aminao koa amin'ny anarantson'ilay tianay ary tianay hatramin'ny farany. Misaotra ray. Amen. Mahazo mipetraka nareo. Farany dia tonga amin'ny minitra trano fiangonana isika. Ny sary ihany napetraka eto
ny afatra dia izao miaraka amin'ny tompo isika amin'izao tetikasa sy vina izao miaraka amin'ny tompo andeha ho vadika indray ny fiteny miaraka amintsika ny tompo zao ny fitenin'ny malagasy hoe tandremo sao dia sy nareo anaterakira indray ny milaza fa tsy mahay mandiha so izy manaikiaraka amintsika nefa tsika tsy andeha so izy manaiky asa ao miaraka amintsika nefa tsika tsy asa ny fitenitsika dia ny hoe omeo anainy ny anina saza betsaka ny fanontania ka aizy efa traiza moa zao hoe isan'andro ny tompo miasa ary isan'andro ny tompo mitaonantsika andray anjara amin'izany ka dia mivonona ny fanoharany amin'ny mofodimy sy azan-drano roa dia mampianatra antsika ny hoe ataovy ny anjarantsika misy firany aminareo ento ty daholo izy tsy miteny hoe analao kely lay mofodimy anankiroa mena ty fa ny telo tazomy eo aminao le azan-drano roa le tapany any mena fa ny ray sy tapany tazoly tsia ento zay any aminao fa ianao voky ary ny namanao voky zay ny mofodimy sy azan-drano roa ary mbola nisy ambiny 12 sopiky teanao zava-dehibe miaraka amintsika ny tompo fa vonona visika zany ny fanontaniana nisy fanontaniana be dehibe napetraka tamintsika ary ny anankiray ihany no singaniko eto efa nahita tany ve anaovany zany trano zany zao no azo lazainy tsy tompoko raha izaho raha ny komitiny trano raha ny mpikarakara mbola tsy mahita fa izy tompo efa mahita izy tompo efa mahita zany any ilay andriamanitsika fa ny fanontaniana vita ve ny antsika mba azohony manao ny anjarany tsy maintsy nisy an'le mofodimy sy azan-drano roa nge teo hoe zay vo afaka namahana an'le 10,000 hoe zay nge le izy vita ve ny antsika vonina mitany antsika ve isika anaovan'ny anjarany raha mbola tsy hita tsika le tany efa hitan'ny tompo ny tany tahaka zany nahitany ny tany Kanana raha dia mbola tsy mbola andeha voakory azy ny zanak'Israely tany Egypta vonina ve isika nefa ny anjarantsika mba amin'ny tany ny anjarany fa izy tompo no manefa sy manatanteraka izy ka ho an'izay nanome ary mbola vonina anome tsarovy tsy foana tsy akory ny fikelezanao aina ao amin'ny tompo Korintianina voalohany 5:12 andininy 7:12 ho anao zay efa nanome ary mbola vonina anome tsy foana tsy akory ny fikelezanao aina ao amin'ny tompo tsy vermaina ho an'izay misalasala finoana no andehanantsika fa tsy fahitana betsaka ny fanontaniana mipetraka fanontaniana zay miainga amin'ny zavatra hita ho ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ny zavatra hita no mibaiko ny mino fa ny finoana ao anatiny Korintianina 5:5 finoana no zorantsika amin'ny fanatanterahana izany fananganana trano zany finoana fa tsy fahitana ary ho an'izay mikasa mbola ao anaty etaeta fa mbola misavoambona eny mbola tsy vonina ny androso apetrao amin'ny tompo ary irosoy avy hatrany fa aza miandry ao ampita ho le iratsika fa izy nge efa miampita fa so ianao ndraiky taraiky aty anilany aty mandrosoy irosoy ary zao no afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra Korintianina 5:7 ary zay manome voan'ny mpamafy sy mofo hoanina dia anome sy ahabe ny voafafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo dia hanana izay ilainareo amin'ny zavatra rehetra ianareo fa hanana tombony kosa izay anatanterahanareo ny ambony rehetra izay mahatonga ny fisaorana an'Andriamanitra izay mamafy kely lojinjany izay mamafy be
lehibe kosa notsinjany tsy trano kely nasain'ny tompo ataonao satria Andriamanitra lehibe izy tsy asa kely ny antsony anao fa Andriamanitra ny fahalebiazana izy aza ferana ao anatin'ny saintsika kely na ny tanantsika voafetra ny fahalebiazan'Andriamanitra tiany aseho amiko sy eo aminao ivavakasika misaotra anao zay tompo no ity vina napetraka ao tamin'ny fiangonana ity ary irosody tompo misaotra ny amin'ireo vonina ary mandroso amin'izany ampaherezo mandrakariva misaotra ny amin'ireo zay misalasala mba ovangin'ny fanahinao atoky sy iny fa ianao tompo no mitarika anay ary efa mampanantenanay zava-dehibe fa tsy zavatra kely fa tsy Andriamanitra kely ianao na Andriamanitra ny fahakelezana fa Andriamanitra lehibe ianao ary Andriamanitra ny fahalebiazana ho an'izay rehetra mbola miandry mikasa ihany saingy tsy mbola mandroso etseo amin'ny fanahinao atoky fa raha vonina izy handroso raha vonina izy hanome omen'ny tananao mahery zay hoentiny manatanteraka izany ho voninahitra ao izy omenao ny sahaza ary ny asanao tanteranao amin'ny tombony izay omenao an'izay matoky anao misaotra ny amin'ny nafanana ny mboana izao asa izao ary zany mbola ametrahana azy eo aminao satria ianao ilay nanomboka asa tsara teo aminay no atanteraka izany ho voninahitry ny anaranao tokana ny anarantson'ny Kristy amen dia tonga amin'ny fotoana ny fanatika isika izao ry havana ataontsika ny hira 5:7 o miasa asakaiza Jesosy no herinao na misy mafy aza izy tsy andao dia matoky tokoa fa Jesosy mombanao ka isy vokatsoa ifalianao ataontsika zany hira zany tatazana ny rakitra misy ny panier connecté ilahatra eto any dia kona anankiroa manatona avetrahany isika amin'izany ho an'izay andoha amin'ny carte bleu tsarovy fa izay manome amin'ny fifaliana dia mafaly ny tompo tokoa
vilom-pisaoranao hatrany ny fonay ry Andriamanitra rainay eo, rainay avy amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tomponay. Fa tanteraka soamatsara ny fanovavahana izay nataonay teto amin'ity tempolona masina ity androany. Misaotra raha eo fa fahasoavana lehibe avy aminao sy tombono anay, ny mbola nahafahanay nanandratra ny feonay nidiranao ary nandray ihany koa ny hafatra avy taminao. Tehirizo ny sambatan'olona mba izy joro vavolombelonao mandrakariva, na amin'ny teny, na amin'ny toetra, na amin'ny asa, mba tenao fahazavana hahatonga ny olona hitady anao sy hitodika any aminao ary handray anao ihany koa ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Satria efa nahazo maimaimpona izay ka hizara maimaimpona koa ny fahatsaranao sy ny fahamasinanao. Tianay Tompo ny mitondram-bavaka ireo izay namoy malala, mba ianao no ameny banga sy ampitraka azy ireo indray, ary eo ka mba hametraka ny fiainany mandrakariva eo aminao izy. Mivavaka aminao koa izay Tompo ho an'ireo izay tojo fahasairanana, ninona antony, ninona endrik'izany fahasairanana izany. Efa nitonona ho mpamonjy anay ianao koa meteza hijery anay sy hanafaka azy ireny amin'izay mahatery azy, indrindra ampiseho aminy fa Andriamanitra tompony zavatra rehetra ianao. Ary mahay manome azy izay sahazako. Angatahanay ianao hamany olana ary mba vangio sy hitondray fampahirezana avy aminao izy ireny. Entina eo aminao koa ireo anatin'ny aretina, na ny tokantrano na ny amin'ny hopitaly. Hitondray fanasitranana Tompo, taio ny asa fitsaboana rehetra, omeo hery ny fanafody ary omeo fahazava-tsaina ny mpitsabo. Ary izay tsy vitan'izy ireo dia ianao no anasotra ny tananao mahery, anendry ny loharanona aretina rehetra ho afaka aminy, fa ianao no tena mpanasitrana, fa ny fahaizan'ny olombelona dia voafetra fotsiny ihany. Mivavaka aminao izay ho andreo rehetra izay nandray fahasoavana, mba hizara sy hankasitraka anao amin'ny zavatra rehetra. Mitondram-bavaka ihany koa izahay ny amin'ny fanindrinay sy ny etaetanay, amin'ny fananana trano fiangonana, mba ianao ny asa mahery tokoa Tompo hatateraka izany, fa iza no asakana Tompo raha ianao tokoa ny miasa. Mivavaka aminao izay amin'ny asan'ny fiangonana eo anivon'ny FPMA, ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny sy ny isan'ambaratongany. Ho fitaovam-piasana mahomby eo aminao ireo, hialoha lalana ianao satria tombony asa, hanome saina sy fahalalana, fahendrena, ahaizana mitondra tsara. Entinay aminao koa ny fiangonana FPMA Toulouse, ianao ny loha, hitantana, hanome tolo-tsaina, fanahy, fahendrena sy fankatiavana, mba hiroporobo hatrany ny voninahitry ny aranao ny asanao masina. Taio ny asa fitoriana filazantsara maneran-tany, mba ho ambininao izany, mba hahatonga ny fiangonana ho fanasina sy fahazavana marina tokoa, ary ny teninao ho ambinina ary tsy verina aminao raha tsy efa natanteraka izay nampandranao azy. Mivavaka aminao koa izay Tompo ho an'ny mpitandrina sy ny ankonany, taio mandrakariva izy mba tsy ho reraka na ho sasatra amin'ny asa fanompona izay nandranao azy. Omeny herim-panavy any ambony, mba hatanterahany asa tsara amin'ny fiantsona izay nitsonao azy, ary omeo hatrany ny fahasoavana avy aminao. Mivavaka izahay ho an'ireo firenena misy ady, tonona manokana eto ny ao Ukraine sy Russie, angatahinay ianao ampitsahatra izany ady izany sy hampisy ny fandriampahalemana, ary koa ho an'ireo kristianina voahentsika maneran-tany noho ny amin'ny finoany. Ny herinao aneno aoka anjaka hanafoana izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mivavaka koa izahay ho an'ny Madagasikara tany nevinay, ianao aneno hitany mpitondra, hanome fahendrena sy tolo-tsaina mba hahatonga ny voaka malagasy hiaina ao anatin'ny filaminana sy ny fandriampahalemana ary ny fandrosoana. Tao ity firenena mandray anay ity sy ny mpitondra ho an'ny mba hanjaka eto ny fiadananao mba hiadananay koa. Dia misaotra Tompo fa mpiainy vavaka ianao amin'ny anaranao mahavonjo no hametrahana izany vavaka izany. Amen.
fanompovavahana izao isika ataontsika mpisanganana nira izay efa voatondro ny andininy fahatelo amin'ny 700 mialoha ny afatra sy ny jodrano ary ny andininy faefatra aoriana ny afatra sy ny jodrano. Amen.